Ia tsara ny andriamantsika faly miarabantsika rehetra tompoko amin'ny anaramaherin' Jesosy Kristy ary an'Andriamanitra rery voninahitra raha mbola afaka manompo azy eto isaorana lehibe Andriamanitra isaorana hatrany ihany koa ny mpanompo izay mamesehatra fitokisana hatrany ahafana mitombo mivelatra hatrany ao anatin'ny asa fanompoana dia makasitraka indrindra tompoko tsika rehetra ihany koa manaraka tsy tapaka ny fotoana tahaka izao dia isaorana ary ankasitrahana hatrany manasa tsika rehetra tompoko hipartazy maximum an'izao fotoam-bavaka izao mba maro ny olona ovonjena amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mety misy teny mahakasika azy eto maro ihany koa ny olona hery amin'izao vanim-potoana efa miasarotra izao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary voninahitra Andriamanitra rery ihany zany ny anjara pirikitsika sy ianao dia manaparitaka an'izany hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia minao fa eto Andriamanitra teny milaza hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anarany dia ampovoany izy mila minitsika hoe manatrika antsika Andriamanitra naiza misy asa ianao rehefa miantso ny anaran'Andriamanitra tsika dia eo izy amin'izao fotoana izao ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra satria manana antony be da be izao sy ianao hisaorana anazy eto androany be da be hoy raha tsy teny fotsiny hoe fofinaina ny tombonandro ny hery ny tanjaka ny fahasalamana ny fiarovana ny famatsiana fitehirizany asa ianao mbola mijoro tahaka izao be da be ny antony isaorantsika sy ianao an'Andriamanitra ary angataka ny fanahy masintsika tena hitarika hiasa ao anatin'izao fotoam-bavaka izao mba tena hetry ny nofontsika fa Andriamanitra ny sandratra fanahy masina ny hitarika hiasa akantoerana ao anatin'izao fotoam-bavaka izao ary fona ihany koa tsika satria tsy tanterakintsika tsy marintsika ary ninina ihany koa mety hoe sakana sy blokazy alefa mifavalo any anatin'ny saintsika anatin'izao fotoam-bavaka izao hoe tsy mahatanteraka an'izao fotoam-bavaka izao rahafantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany alohan'ny ivavahantsika dia andaontsika hijery tenin'Andriamanitra avy hatrany izay hitantsika ao amin'ny Exodosy 5:10 andiny faraka 10 vako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Jehova iza moa ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra iza moa ny tahaka anao izay ankalazaina ny fahamasinana dia raina ny fahatahorana mpanao fahagagana amen tena zah mihitsy ny Andriamantsika iza moa ny tahaka azy nanao fahagagana teo amin'ny fiainantsika sy ianao ve Andriamanitra androany asandrato feo antsika dia ataontsika amin'ny fotsika tena hoe feno fitiavana feno fankasitrahana an'Andriamanitra izany vavaka izany dia andao avy tompoko Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra Andriamanitra ary makasitraka manome voninahitra mankalaza ny anaranao tompony tompo ary mpanjaka ianao feno fiderana anao izay Andriamanitra satria tsara loatra ianao mpanao ny tsara ianao toy izao izay tompo tsy no maha izay anay fa no fahasoavanao no famindraponao no fitiavanao no fitehirizanao no fiarovanao no famatsianao no ianao miasa amin'ny fiainanay Andriamanitra dia toy izao izay ary isaorana ianao Andriamanitra raha mbola afaka mivory tahaka izao ihany koa izay ianao ny anton'izany averinay aminao voninahitra Andriamanitra raiso ny fisaoranay hoe mboka mampofona ankasitrahanao dada misaotra ihany koa amin'ny olona izay alefanao manaraka an'izao fotoam-bavaka izao misaotra ny fikasihanao ny tsirairay avy sady Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eto Andriamanitra dia raha izay izay anay mety tsy efa ninina ary tena tsy maefa mihitsy izay Andriamanitra fa mangataka fitarihan'ny fanahy masinao tena hiasa maka ianao fanahy masina tena hoe alaivo ny plasinao tsy izay tsony velona tsy izay no hita fa ianao fanahy masina hikasika anay amin'ny alalan'izay rehetra atao eto ho voninahitry ny anao dia mandrosoa fanahy masina tonga soa ianao dia ataovy ny asanao tsara amin'ny anaramaheran'i Jesosy Kristy misaotra indrindra raha eo ary amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia manantona seza fandriana fahamarinanao izay satria ianao ilay marina ianao ilay masina fony izay Andriamanitra amin'izay rehetra mety tsy fahantanterahanay amin'izay rehetra nataonay mety tsy nanome voninahitra tsy araka ny sitraponao dia fonanay izany Andriamanitra diovy amin'ny rahanao izay Jesosy hamasino izay Jesosy amin'ilay rahanao tia hitanao sy voninahitrao izay ao anatin'izao fotoam-bavaka izao momba ny tenanay dia atolotray anjakanao ho anao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra raha eo amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia fantatray fa ianao ilay mahery indrindra ninona blokazy sakana eto androany ianao ny andravan'izany ianao ny analan'izany Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tsy manan-kery tsy manam-pahefana ny asan'ny fahavalo ny asan'ny Satana
satana dia tsy manana anjara toerana no anatin'izao fotoam-bavaka izao. Minina zavatra ny anatin'ny sainy tsirairay avy, blokazy any anatin'ny fony tsirairay avy, minina fahatsapana mety hitany tsirairay avy, tsy manome voninahitra ny anaranao dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy manan-kery, tsy manam-pahefana izany fa aoka Andriamanitra ianao niseho, ianao nisandratra dia ataovy ny asanao tsara raha eo amin'ny anara-merin'i Jesosy Kristy. Voninahitra ho anao irery any Andriamanitra. Aleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika. Ataontsika amin'izao fotoana izao hiankohaka amin'ilay Andriamanitra masina indrindra. Ataontsika ity masina indrindra ny Andriamantsika. Izao rehetra izao ozy izy ny tena miankohaka satria masina izy, azy ny hery ny fahefana. Ataontsika hiankohaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity ity. Ataontsika mifontsika tena hoe feno fitiavana an'Andriamanitra. Ataontsika tena hita an'Andriamanitra mihitsy ny fontsika amin'izao fotoana izao dia andao ary tompoko. Masina ianao andriamanitro tsy misy ny toana masiny ianao masiny ianao andriamanitro misandra Tahiana fa manerana izao tontolo izao tsisy hery matohitranao miankohaka eo anaty ianao fa masiny ianao zava-boary rehetra manaiky anao fa masiny ianao. Masina masina
Halleloia, tsara ny andriamantsika, tena masina indrindra izy, tsisy toa azy, tsisy tahaka azy na hitaditsika na hoaizatsika tsy ahita tahaka ilay Andriamanitra izay masina indrindra, izay tsara indrindra, izay miasa amin'ny fiainantsika isan'andro, isa minitra, isa-tsekondra. Izany ny Andriamanitra antsika, mendrika izy raha iankofana, tena mendrika indrindra izy. Amin'izao fotoana izao dia hitohy vavaka tsika, satria ny tenin'Andriamanitra ihany koa milaza hoe mivavaka aza mitsahatra. Tenin'Andriamanitra milaza any amin'ny Salamo 7:1-5 manao hoe misaora an Jehovah ary fanahyko ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra. Dia tsika sanao eto androany manana ny fanahin'i Jehovah tsika, ndeo tsika hisaotra an'Andriamanitra. Misy fomba fiteny izay raha fitenitsika malagasy hoe raha misy manome zava-tsoa anao kinga miteny hoe misaotra tompoko dia mino aho fa tsika sanao zava-tsoa marobe no men'Andriamanitra tsika sanao. Hisaotra an'Andriamanitra tsika amin'izao faran'ny herinandro ary faran'ny volana izao ihany koa amin'ity volana janvier ity. Saotra azy lehibe tsika satria mendrika hisaorana izy. Saotra an'Andriamanitra ihany koa tsika ny amin'ity volana janvier ity. Makasitraka azy lehibe tsika, tsy haiko inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika sanao fa matoantsika sanao mbola tahaka izao nanao zava-tsoa tamin'ny fiainako Andriamanitra, tamin'ny fiainanao ihany koa dia mendrika izy raha hisaorana, mendrika izy raha omena voninahitra. Dia andao hanandrapeo tsika ankalaza an'ilay dadantsika, ilay raintsika izay tiantsika dia asandrato ary ny feo antsika sanao tompoko. Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra Andriamanitra ary manome voninahitra ny anaranao. Misaotra anao fanahinay Andriamanitra izay rehetra ato anatinay satria anao dia Andriamanitra miasa amin'ny fiainanay, tsy adinonay fitahiana rehetra izay nataonao Andriamanitra. Misaotra anao izay nandritry ny volana janvier iray manontolo ary ity farany herinandro ao anatin'ity volana janvier ity Andriamanitra dia isaoranay ny anaranao. Misaotra ny fitehirizanao mahagaga, misaotra ny fitantananao, fitondranao, fiarovanao, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao, zava-tsoa rehetra izay nataonao Andriamanitra. Isaoranay izany, misaotra ny fanahinao izay mbola ampitoherinao anatinay tsiraray avy Andriamanitra, makasitraka indrindra. Misaotra ny fiarovanao ny fianakavianay na aty amin'izay toerana misy anay na any amin'izay toerana misy azy any dia isaoranay Andriamanitra fiarovana mahagaga izay nataonao an'izy ireny. Misaotra amin'ny zavatra rehetra dada, misaotra ny fiarovanao ny zanakay, ny vadinay, ny ankohonanay iray manontolo dada, misaotra ny fiarovanao mahagaga, fitondranao mahagaga dia makasitraka indrindra raha io. Voninahitra dia ho anao irery ihany. Misaotra amin'izay mbola ho ataonao Andriamanitra, voninahitra dia ho anao irery raha io. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika. Amin'izao fotoana izao dia andeontsika hiantso fanahy masina araka ity hira ity hoe avy fanahy masina. Dia mino fa tena meno antsika izy, tsy ho diso anjarintsika satria misy ten'Andriamanitra milaza hoe tsika na dia ratsy azy mahay manome zava-tsoa any zanakitsika maika fa Andriamanitra mahay manome fanahy ho an'izay mangataka aminy dia mino fa omeny antsika maimai-pon izany. Dia andao ary tompoko ataontsika tena hoe tsy haiko fomba filazako anazy hoe tena tahaka ilay tamaina mihitsy ntsika sanao hoe mila orana tahaka izany ny ilayntsika fanahy masina. Dia andao ary tompoko. Avy fanahy masino mameno ahy, mila niosotra ho aho avy amikery. Fanahy o tiako ianao, babonao ny
isanandro itombo amin'ny fitiavana ikasika ny fona ny fiainako an-tananao sy tomianilanao ao atsapa ery vaovao tsisy toilay toerana ifanatry tafiterana ny fanay sy famarinana Ora Masina mila niusutrao amin'ny fanayo tiku ianao babonao mifu arisanandro mitu amin'ny fitiavana Alleluia, tsara ny andriamantsika mino fa feno fanay masintsika sy anao za manokana tena matsapa hoe eto andriamanitra eto ny fanatrehany ary mino fa tsy ho diso anjara amin'izany ihany koa ianao ary alefan'andriamanitra eto ny teny androany noho ny fitiavany antsika sy anao tiantsika ho voatahiry tiantsika mba handova fiainana mandrakizay dia alefany hatrany ny teniny tsy tiantsika ho lavo satria tsika raha tsy manana tenin'andriamanitra mety ho lavo ihany tsika sy anao amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra no iainantsika sy anao ka amin'izao andraitsika hivavaka mba tena hisy ny fitarihan'ny fanahy masina hisy ny fikasihan'ny fanahy masina ary ny tenin'andriamanitra dia tena hoe toetra tenin'andriamanitra mba tena hoe saintsaintsika andro aman'alina ary tena hoe izy vokatra amin'ny fiainantsika izany dia asan-drato ary ny feoantsika ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra Andriamanitra ary makasitraka voninahitra teo anao irery ihany Andriamanitra ny amin'ny fotoana tahaka izao izay itenenanao aminay tsiraray avy
aoka ianao fanahy masina tena hitarika eto androany solom-bavana ho Andriamanitra tsy za fa ianao Andriamanitra ataovy mihetro ny nofoko ataovy mangina momba rehetra fa ianao Andriamanitra zay rehetra tsy avy aminao dia ampangino zany ary zay tsy tsiraray avy Andriamanitra dia kasio amin'ny hery fanahy masinao mba tena andray tsy ho varom-bariana fa tena hoe andray tena hoe izy vokatra aminay ny tenao anananay fiainana mandrakizay anananay fiainana araka ny sitraponao Andriamanitra dia voninahitra ho anao rery any misaotra indrindra raha eo aleloia amen amen tsara ny Andriamantsika ary tena mpanao tsara izy tia izy ary tianao izy eto ijoro amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ty volany ty moa dia volan'ny fahamasinana taona ny fahamasinana ihany koa mino fa tsy ho diso anjara amin'izany tsika atsika sanao manana fahamasinana tsy sarotra ao atsika nandova ny fanjakan'Andriamanitra atsika sanao manana fahamasinana zao rehetra izao manaraka atsika sanao daholo satria zany tenin'Andriamanitra ka tsao ny fanjakany sy ny fahamarinana dia manaraka anao zao rehetra zao zany fahamasinana zany ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra lohatenitsika eto androany dia miteny an'izao amintsika sanao Andriamanitra hoe efa olona afaka tsika sanao mila mitazona hatrany ny fahamasinana satria nomena maimaim-poantsika sanao olona afaka tsika sanao tazomo ny fahamasinana zay efa niraisintsika sanao mila mitazona hatrany tsika fa am-potoana zao efa ho avy Jesosy Kristy hitantsika daholo ny sinina amin'izao fotoana izao any ivelany any zao efa misy an'le pusy ohatr'izany reny efa sinina reny be da be ny sinina amin'izao fotoana izao tsy mampatahotra antsika sanao fa mila tsika malala tenin'Andriamanitra mila tsika voatahiry amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra efa olona afaka tsika satria Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana ho fanafahana ao atsika sanao ndao tsika maka tenin'Andriamanitra ny izay hitantsika amin'ny Romana 9:1-2 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ankehitriny rehefa natao ho afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo ao amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay efa olona afaka tsika sanao mpanompon'Andriamanitra tsika sanao mila manana ny vokatra ny fahamasinana tsika maro ny teny izay ndraisintsika nandritra nyity volany ty hoe fahamasinana mino fa tsy hoe nenoantsika tamin'ny sofina vanana zany dia navoakantsika tamin'ny sofina vy fa mino fa nenoantsika zany dia tafiditra dia saintsaintsika andro aman'alina mba ho ambinitsika ozy izy ny tenin'Andriamanitra saintsaina ozy izy ny tenin'Andriamanitra mba ho ambininy zany voasoratra any amin'ny Josoa dia mino fa tsy ho tsika sanao no diso anjara amin'ny teny izay efa niraisintsika efa olona afaka tsika tamin'ny alalan'ireny tenin'Andriamanitra be da be ireny efa mpanomponytsika sanao tia izy ary tianao izy ny teniny hoe zany ny teniny hoe ankehitriny izao zany natao ho afaka tamin'ny ota ozy izy ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra tsaro fa sarobiditsika sanao anak'Andriamason'Andriamanitra tsika sanao raha tsika tena mitahiry an'izany fahamasinana zany sarotra ho an'ny fahavalo ny kasika atsika efa misy eritrereto efa misy bara zany eo anoloanantsika sanao ka raha mandefa ny zanatsipika ny fahavalo dia ho voasakany satria zay le fahamasinana manana fahamasinana tsika dia tsy afaka mamely atsika izy mino fa azontsika sanao ny tiako ambara ao anatin'izany révélation zany tsy afaka mikasika atsika ny fahavalo fa ndao tsika tena ho voatahiry ao anatin'izany fahamasinana zany efa olona afaka tsika afaka ianao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesaloniana voalohany 4:7-7 hozy ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy niantso atsika ho amin'ny fahalotoana fa amin'ny fahamasinana tsy niantso atsika ho amin'ny fahalotoana izy tamintsika mbola tsy nahalala an'Andriamanitra no nanota fa rehefa nandray an' Jesosy Kristy tsika fantatritsika hoe inona ny asa izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana tondra ny fahotantsika izy zany le hoe efa afaka tsika tsy niantso atsika amin'ny fahalotoana raha ny tena izy raha ny tena hoe
izy tsika zanak'Andriamanitra mandray an Jesosy Kristy ho tompo sy famonjy ny fiainantsika, manao atao batisa amin'ny fibebahana, miala amin'ny ratsy rehetra, tsy miverina amin'ny rentsony. Tsy ao anatin'izany dia tsika le masina be, tsika le mendrika be, tsy izany. Fa mety misy zavatra ataontsika mety hoe tsy fananitsika. Fa Andriamanitra koa dia Andriamanitra famondrapo, izy tia izy, tianao izy. Tsy avelany lavo zany tsika ao anatin'izany. Fa nalefa ny teniny mba hanafaka atsika. Dia mino fa ao anatin'izany ho voatahiry izao sy ianao. Fohy dia fohy ny tenin'Andriamanitra fa teneny tenanao hoe ho lafaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, voatahiry amin'ny fahamasinana, andova fiainana mandrakizay. Zany ny tanjoko, mila konfesentsika sy ianao zany ny tanjoko, mandova fiainana mandrakizay tahaka ilay virjina dimendry, zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy ho diso anjara fanjakan'Andriamanitra, zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, satria efa ho lafaka. Tazomy hatrany fahamasinana izay efa niraisintsika sy ianao. Tehirizo hatrany izany mba hamezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Ka raha ho avy any amin'ny lanitra Jesosy Kristy mba tsika sy ianao ilay hiakatra. Tsy tahaka ilay virjina 5 adala fa voarindrina varavarana, vao nandondona tara. Fa amin'izao fotoana izao mbola tsy tarintsika, fa nalefa ny teniny andofantsika fiainana mandrakizay. Amen. Amin'izao fotoana izao ndao tsika hivavaka, sotra anazy tsika amin'izany teniny zany ary hivavaka tsika mba tena ho feno fanahy masina hatrany hatrany, voatahiry hatrany hatrany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha tsy feno fanahy masina tsika satria tsy amin'ny herintsika, tsy amin'ny tanjakintsika, manatanteraka ny azakazaka izay mbola ho ataontsika sy ianao. Raha mbola tsy ho avy Jesosy, maro ny azakazaka, fakam-panahy maro, fa mino fa efa nandrayntsika dia efa ho lafakitsika. Amen. Ndao asandraritsika ary ny feoantsika, voninahitr'Andriamanitra reriany. Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, misaotra anao Andriamanitra amin'ny teninao, voninahitra dia ho anao reriany. Mankalaza midera ary manome voninahitra ny anaranao. Tompony tompo ary mpanjaka ny mpanjaka ianao Andriamanitra. Misaotra fa tena nakasika anay ny teninao Andriamanitra. Tena anananay antoka sy fanantenana amin'ny ho avy izany teninao izany Andriamanitra. Mankasitraka indrindra amin'ny teninao izay mampianatra anay, manitsy anay, manamboatra anay, dia ho anao rery voninahitra Andriamanitra. Dada amin'izao fotoana izao feno ny hery fanahy masonao izay tsiraray avy, satria tsy amin'ny herinay, tsy amin'ny tanjakay, fa amin'ny fanahinao reriany. Ahafahanay manamaso tena hatrany hatrany, ahafahanay voatahiry ao anatin'ny fahamasinana tena hatrany hatrany Andriamanitra, dia feno ny herinao izay mba tena anao ny sitraponao hatrany hatrany, dia voninahitra ao anao reriany raha eo. Misaotra indrindra Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleluia. Amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika. Amin'izao fotoana izao dia tonga fotoana izay famaranana sahatsika. Mino fa mety fohy izany fa nakasika sy ianao. Amen. Dia andaontsika hivavaka ho an'ity alina ity ary hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana rehetra teto dia asandrato ary ny feoantsika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ity alina izay omenao anay ity ankasitrahanay ny anaranao izany. Misaotra ny amin'ny fahasalamana ao anatin'ny torimaso, misaotra amin'ny fifaliana, fiadanana izay omenao anay ao anatin'ny torimaso, ny nofy, ny révélation. Misaotra Andriamanitra, misaotra ny fiadanana, tena mankasitraka Dada, fa fantatray fa ianao nefa ny aloha lalana izao alina anay izao. Misaotra ny fiarovanao ny tsiraray avy, nareo izay andeha atory, nareo izay andeha hiasa, dia misaotra Andriamanitra rehefa miaro ianao, dia ny anjelinao mitoby manodidina ny tsiraray avy. Raha anao Jesosy Kristy andrakotra ny tsiraray avy, tsisy maso, tsisy tanany fahavalo ahita, fa voninahitra ao ny seho hatrany hatrany Andriamanitra. Dera laza voninahitra teo anao rery any raha io. Aleluia. Amen. Dada amin'izao fotoana izao dia misaotra anao ny amin'ny fotoana teto ny fiandohankatra amin'ny fiafarany dia teto ianao. Misaotra Tompo mankasitraka anao izay. Misaotra ny fandraisanao sady ny fisaorana izay nataonay, vavaka izay nataonay dia isaoran'Andriamanitra. Misaotra amin'ny teny izay nalefanao akasika anay ary tena hoe andofanay fiainana mandrakizay, tsy avarinanay fa tena hoe voatahiry anay ao anatin'ny fahamasinana, dia mankasitraka indrindra Andriamanitra amin'ny teninao
misaotra satria efa ianao nanafaka anay, efa olona afaka izay, efa mpanomponao izay dia mankasitraka indrindra Andriamanitra. Misaotra amin'ny zavatra rehetra Dada, misaotra amin'ny fiankofana, misaotra amin'ny fanahy masonao izay nitarika teto Dada, misaotra satria raha tsy teto ny fanahy masonao tsy tanteraka izao fotoana izao dia ho anao irery ny voninahitra Andriamanitra ny dera laza mandrakizay. Aleluia, amen. Tahian'Andriamanitra daholo tsika rehetra tompoko mirary soatra any fahombiazana fahitapitsia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha mbola tsy ho avy any amin'ireo lanitra Jesosy Kristy dia mino fahefo ianao miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapo anaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika, hitoetra andro lava ao an-tranon'i Jehovah isika. Samy ho tahian'Andriamanitra daholo tsika rehetra tompoko amin'ny manaraka indray. Veloma daholo.